Miarabantsika rehetra, ny tantarantsika anio dia mitondra lohateny hoe Andriamanitra dia tsy diso izany mihitsy. Nisy mpanjaka iray izay tsy nino ny hatsarapon'Andriamanitra dia nananandevo izy io ka amin'ny zavatra rehetra miseho dia hoy ity andevony ity mantsy azy: ry mpanjakako, azakivy ianao satria tonga lafatra izay rehetra ataon'Andriamanitra, tsy diso izany mihitsy izy. Indray andro ary nandeha niazy izy ireo ary teny an-dalana dia notafihan'ny bibidia ilay mpanjaka. Vitan'ilay andevony namono ilay bibidia kanefa tsy nahasakana ny fahatapahany ratsan-tanana iray an'ilay mpanjaka izany. Tezitra mafy ity mpanjaka ity ary tsy nampiseho fankasitrahana mihitsy tamin'ny nahavoavonjy azy ka hoy izy: tsara ve Andriamanitra? Raha tsara Andriamanitra, tsy notafihan'ny bibidia aho ary tsy tapaka ny ratsan-tanako. Namaly tsotra fotsiny ity andevo ity: ry mpanjakako, na eo azy izany rehetra izany dia afaka miteny aminao fotsiny aho hoe tena tsara Andriamanitra, ary izy mahafantatra ny antony zavatra rehetra. Tonga lafatra ny zavatra ataon'Andriamanitra ary tsy diso izany mihitsy izy. Tezitra mafy noho ilay valiteny ilay mpanjaka ka nandidy ny samborana ilay andevony. Indray andro ary mbola nandeha niaza indray ilay mpanjaka ka nisy olona sauvaziny sambotra izy. Ireny olona manao sorona olombelona ireny no nisambotra azy. Tao amin'ilay alitary izay efa vonona ny hamonoana azy dia nahatsikaritra ireo andian'olona tao fa tsy ampirantsana iray ity mpanjaka ity, ka navotsitra izy ireo izy. Araka ny filazan'izy ireo dia tsy feno ny ratsambatana ity sorona ity ho an'ny Andriamanitra izy ireo. Rehefa niverina tany amin'ny lapy izy dia nanome alalana ny famitsorana ilay andevony izay noraisiny tampitiavana tokoa. Ka hoy izy: ry namako, tena tsara fanahy tamiko Andriamanitra. Saika novonoan'ireo olona saovazy aho, fa satria tsy ampy ny ratsan-tanako dia navotsitra izy ireo aho. Na izany aza dia manana fahantaniana aho. Raha tsara tokoa Andriamanitra, maninona no navelany andefanao any am-ponja aho? Ry mpanjakako, hoy ity andevony, raha niaraka taminao niaza aho dia natao sorona teo amin'ny toeranao satria tsy misy banga ny ratsan-tanako. Aza dino izany, izay rehetra ataon'Andriamanitra dia lavorary avokoa, tsy diso izany mihitsy izy. Matetika isika no mitaraina momba ny fiainana sy ny zavatra rehetra manana endrika ratsy iainantsika, ary adinontsika fa tsy misy kisendrasendra ary misy tanjona avokoa ny zavatra rehetra. Isa maraina dia omeo an'Andriamanitra ny tontolo andronao. Angatao Andriamanitra hitondra fahazavana amin'ny fomba fieritreretanao, mba hitarihy ny fanapahan-kevitra raisinao ampitony ny toem-ponao, ary aza matahotra satria Andriamanitra dia tsy diso izany mihitsy.